soratra masina isika tokoa. Izany dia izay hita ao amin'ny salamo. Salamo fa 1:20, 5:11 ka hatramin'ny 1:20. Ary tohizana ao amin'ny Jaune 5:20, 5:17 ka hatramin'ny 1:30. Ny faranana ao amin'ny Romanina 9:7, 5:30 ka hatramin'ny 5:30. Izay hitantsika ao anatin'ny fandaharana ihany. Nefa alohan'izany dia mbola hiaraka isika. Ry Andriamanitra ny tompon'ny fiainana, ianao ny tompon'ny fiainanay tamin'ny lasa. Ianao ny tompon'ny fiainanay ankehitriny, ary mbola ianao ihany ny tompon'ny fiainanay amin'ny ho avy. Sotranao hatrany izahay ny tompo, fa amin'ny fotoana rehetra tokoa dia afaka miresaka aminao izahay. Ankehitriny ary amin'izao fotoana mampanotrika androana izao, dia miteny ary mampahery anay ianao amin'ny alalan'ny teninao. Hovakianay sy renesinay izany ankehitriny, ho dia mangataka ny fanahinao masina izay tompo, hitoetra aminay tsirairay avy, koa ianao ny ampangina izay tsy avy amin'ny alalanao. Dia tahinao ary ny mpanomponao izay anatin'ny teny, mba hazava tsara, ary ireo izay mandre mba hahiay. Ny mpanomponao izay anazava amin'ny tompo, ianao no hiteny aminy ny fanahinao masina no bisika amin'ny azy, ary aminay tsirairay avokoa, mba hahaizanay mametraka amin'ny fiainanay hatrany, ahafahanay mitombo bebe kokoa eo amin'ny fahalalana ny sitraponao. Dia izany izay rehetra mahasoa tompo no angatarina aminao. Amen. Satria izaho no niraiketan'ny fitiavana, dia hamonjy azy aho. Hanandratra azy aho ho amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy, dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho. Raha hoy izy, hamono sy hanome voninahitra azy aho. Ho fokisako fahavelona izy, ary asehoko azy ny famonjena. Zatsika ny vateny ao amin'izao ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Fiadanana no mahaveloko anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomezana izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao no laza taminareo hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly, satria mankany amin'ray aho, fa ndray dia lehibe noho izao. Ary ankehitriny efa milaza taminareo aho, dia tsy mbola tonga izany mba inonareo rehefa tonga. Tsy ilaza zavatra aminareo intsony aho, fa avy ny handrian'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona atoamiko izy. Fa mba ho fantatry izao tontolo izao fa tiako ny iray, ary araka ny nandiniany iray ahy, dia izany no ataoko. Mitsangana andeha isika ihany. Mifananana ao amin'ny Romana 9:9, ny 7:30 hatramin'ny 9:30. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjery, na ny fanapahana, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy, na ny hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Ray masina,
Tô mila tsika avana kristiana tsy manana fitana. Tô miferonay. Tô manana lofo. Tô manana kaka. Tô mikolokolo fakala. Zany mila avana kristiana. Tsy zany kristiana. Tsy zany raiky foana. Ary tsy zany mila mihira itira fa 300 ny fony Gustave Mondin hira fanzay. Mahadio fo. Raiky po amin'Andriamanitra. Toratra amin'Andriamanitra ianao be fanjavita iasakasa. Isaorantsika n'Andriamanitra fa be ny vita. Teo ny sport automobile be ny vita. Nomoka tany fiara. Sabetsaka izy. Nomoka tamin'izany fotoana izany. Fiazakazana koa ny Thomas miaraka ny pitata. Nanomboka tamin'izany fitoranezaka zany. Nahateraka iasakasa. Teo amin'ny farampirisy izy filongo misy toerana chorale amin'ny lazara ny chorale amin'ny tante vita iasakasa. Fa afatra zay apetraka amin'izao fotoana misy n'Andriamanitra ny fahalasana zao zao. Ndao raiky po amin'Andriamanitra ndao aty fo. Andeha aty fo. Mpiampazaritsy ho asa ny fitiavan'Andriamanitra. Dia ho hitanao famonjy ianao Andriamanitra. Anaraka anao Andriamanitra. Ary meninao ny fiadanana atao amin'i Jesosy. Fa hoy Jesosy hoe fiadanako mahaveloko anareo. Ivavaka azy. Andriamanitra ny zanaka fanamaso. Natao anay ty mpanomplano aty. Natao anay araka ny fanarana. Tsy misy raha teo mpanomplano miary aty amin'izao tontolo zao. Efa nanaiky ho anao. Efa nanao iny fa tsy amanatompo fa tsy anao. Ary efa nantsonao nateraka fanompono. Tsy misy miary aty raha tsy efa fandaranao. Misaotra anao zay tompo. No nampidramanao azy. Misaotra no ny fifampitaizana ny raha anatano teo amin'ny fiangonana, teo amin'ny fianakaviana. Misaotra no ny amin'ny sotoavy zay tsarona manoka eo amin'ny fiainana. Mivavaka izay tompo. Aoka izay rehetra zay tonga eto. Ireo ny ankohona ny fianakaviana manontolo. Ataovino raiky po aminao. Azavelanao kivy na okitraka. Na isarasara fa tao ny fikitra aminao. Eo ny amasony fizantotra. Fampahireso. Mivavaka izay manana zanaky. Linda sy tahiry. Na linda sy zarasoa. Ampahirezo eo. Ianao no nakatompo. Dia miady varotra aminao zay. Ampahirezo eo. Fimbiny ny fiainan'ireo isanandro. Aoka tsy atsiaro kamboty araka ny teninao. Fa Andriamanitra ny kamboty ianao. Dia aoka ho tokony soerina. Ary aoka iraiki-po aminao mandrakana izy. Ao vonjenao amin'ny fiainana isanandro. Ho asandratra. Ary indrindra omeno ny fiadanana. Vavaka ho an'ny fianakaviana manontolo. Miraika amin'ny fomanitra. Mba tsy hahafahampangarana koa izy ireo tompo. Dia ataovana miakina. Dia ho anareo izay tonga eto tompo. Aoka hanam-pifalinanao zay. Aoka hadio fo. Fa madio ampoiana. Mahita anao. Dia fikarakarana faneviana ny sorana ianao. Ary milarana mbola hoe apetraka ianao fahasoavana. Misaotra koa ny tapaka sy namana maro samihafa. Ny raha ianao nampahiriny fianakaviana. Natao anatin'ny fitsaboana. Na amin'izao sy fotoana. Dia ho anao ihany ny terezilaza fampitoerana ny fireketapity aminao Andriamanitra. Amin'ny anarana Jesosy Kristy mpamonjena. Ivonanay vavaka efa nampianarana amin'ny Andriamanitra.
Amen.